Mirahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana tompo amintsika mandrakariva. Mialohan'izay hidirantsika amin'ny teny fampahirezana indray hivavakisika. Jehovah'Andriamanitra iray ao, misotranao mandrakariva izay satria Andriamanitra fitiavana be famindrampo ianao, ary Andriamanitra tsy tiany handringana ny olonao na hamely tompoka, fa manome ny famantarana rehetra mba ahafahanay mionona ny mifaatokavan'i Kristy any amin'ny rahoany lanitra. Tsy nysoa ihany tokoa ny raisinay avy aminao fa ny rahantsika, ary navelanao hitranga manerana an'izao tontolo izao ny loza izay nampikakaiky, ireny rehetrarehetra ireny. Tanjona kendrenao dia mba hahatonga anay izay velona, mba hanaja tanteraka ny fepetra izay nomenao, satria fantatray araka ny teny nambaran'i Kristy fa mbola hisy loza tsy misy toa azy hatr'izay mandraka ankehitriny, ary tsy hisy tahaka an'izany dia eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy maintsy ho tonga izany rehetrarehetra izany, kanefa ny tanjona nikendrenao tompo dia mba hahatonga anay hiomana mandrakariva, ary tsy Andriamanitra mila voatsiary ianao ka tsy hijery ny fiainana manofo, fa ny tanjona kendrenao dia miasa mila hiantoka ny fiainana mandrakizay. Kanefa ho an'ny olona izay vonona hanaraka ny fepetra sy ny lalàna ny didy ny fitsipika izay asaina tandremana, dia na mbola amin'izao fiainana andalovana izao azy dia mbola afaka miditra an-tsehatra ianao miaro, mamonjy ary manavaka araka ny tenina hoe hitanareo ny tsy fitoviany marina sy ny meloko dia ny manompon'i Jehova sy ny tsy manompo azy. Fotoana izay hanemanao ny fitsaranao izao antongotra ny fiavian'i Kristy, fidianao tonga ny fibebahana ny olona rehetra. Tianao tompo mba hiankina tanteraka aminao, mba handraisan'ny fahasoavana rehetra sy ho entika ny fiarovanao, dia matoky sy mino izay fa ny fanahinao masina dia mampahery ny olona tsirairay avy mba tsokivy amin'ny fotoana izay andalovana ety amin'ity izao tontolo izao ity, fa hanantena ny famonjena izay fa nomaninao. Koa dia mitenena indray Jehova mba hitondra fanantenana sy fifaliana ho an'ny vahoakanao tsirairay avy, dia izay ho hatrany ny vononay hatrao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ankehitriny dia tsy haintsika ny tsy hisaotra an'Andriamanitra noho ny halehiben'ny fahasoavany tokoa, satria na dia teo ary ny faratsiana misy manerana izao tontolo izao, indrindra ho antsika eto amin'ny firenena, ary tsy takona fiainana amin'izany tsy afaka manamaritena ny fiangonana, fa misy aza foto-kevitra diso mihitsy ao anatin'ny fitoriana ny filazantsara, kanefa tsy mijery an'izany Andriamanitra fa reny ny fitarainan'ny olona marina. Tafapaka eo anatrehany izany rehetrarehetra izany, ary hitantsika fa mamaly vavaka Andriamanitra ankehitriny. Miaina dia miaina tokoa ny olona tratra ny valanaretina, ary ny azontsika antoka dia mbola hitoza ny famindrampon'Andriamanitra izany, ary tsy maintsy ho tafavoaka ao anatin'izao fahasairana izao tsika. Ary Andriamanitra akory tsy mijery ny olona hoe dia ny olona marina ihany no amin'ny rano fo, fa na ny ratsy fanahy aza dia tafiditra ao anatin'ilay tenin'i Jesosy Kristy hoe Andriamanitra ozy mamposaka ny masoandrony amin'ny marina sy ny tsy marina, ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Ary izay ilay famindrampon'Andriamanitra izay ho an'ny olona marina izay mifikitra aminy dia mahazo antoka tanteraka mihitsy hoe misy ny fiarovanaN'Andriamanitra sy ny famonjeny. Fa ho an'ny olona tsy mahalala na ho an'ny olona minimikipy, raha mbola matsiaro fa velonaina izy, dia marika ny fitiavan'Andriamanitra, marika ny famindrampon'Andriamanitra, satria mialohan'izay hataperan'izao tontolo izao dia miala nen'Andriamanitra mba hahatonga ny olona tena hiverina tanteraka aminy, ary misy fotoana voafetra nefa ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Mitoy zavatra mitranga manerana an'izao tontolo izao
tahaka ny fanairana ihany reny rehetrarehetra reny, tsy mbola le nambaran'i Kristy hoe loza tsy misy toa azy, fa apahany famantarana izay ho fanairana n'ity zao tontolo izao ity, mba hahatonga ny olona hiverina tanteraka amin'Andriamanitra ho tonga amin'ny fibebahana. Ary marina eo amin'ny sehatra ranofo reny famantarana rehetra nambaran'i Jesosy Kristy ireny, kanefa ny tena zavatra kendren'Andriamanitra dia ny ahafahantsika mikatsaka ilay fiainana mandrakizay ratra izay, satria araka ny fantatritsika na mino ny olona na tsy mino dia tsy maintsy handalo ny fahafatesana avokoa. Na mino ny olona na tsy mino dia tsy maintsy ho avy ny vanim-potoana izay tsy maintsy hitsangana n'izay rehetra maty, ka na tsara na ratsy efa hitantsika teto izany, ary fantatra ny kristianina rehetra fa tsy maintsy mitsangana avokoa. Tsy arak'izay eritreretin'ny olona hoe ny tsara fanahy ihany no mitsangana, fa ny ratsy koa dia tsy maintsy hitsangana amin'izay vanim-potoana izay, ary samy ho velona mandrakizay na ny tsara na ny ratsy, fa ny zavatra miandry azy no samy hafa. Misy ny andova amin'ny fanjakany lanitra miaraka amin'i Jesosy Kristy izay ho sambatra mandrakizay, fa misy kosa no voatahiry ho any amin'ny elo dia fijaliana mandrakizay. Ary izany indrindra no mahatonga an'Andriamanitra mba mpiseho an'ireny famantarana maro isan-karazany ireny, mba tonga ny olona tsy hanjeny ny andro lava, fa tonga ny olona hieritreritra, satria na dia loza raha nitranga teto amin'ity zao tontolo izao ity dia marika ny fitiavan'Andriamanitra avokoa ireny, araka ny tenin'ny Joba hoe tsy ny soa ihany no raisitsika avy amin'Andriamanitra fa ny ratsy koa, satria amin'ny vanim-potoana ny fahoriana tahaka an'ireny no kofe hisaritan'Andriamanitra ny olony, mba hahatonga azy hitodika amin'Andriamanitra sy hatsapan'ny olona hoe Andriamanitra no tsy maintsy ho tompony teny farany. Misy fanairana ozintsika sy fampitandreman'Andriamanitra ny amin'ny zavatra ho avy tao anatin'ireny rehetrarehetra ireny. Marina fa manomboka mandresitsika manoloana ny vanana aretina izay efa miatra mamerina n'izao tontolo izao ary ny havaka teto amin'ity firenena malagasy ity, ny fanasitranana izay nataon'Andriamanitra vokatry ny famolam-pony, ary izay le fanasitranan'Andriamanitra izay mahatonga antsika mba ho voataiza, satria fantatritsika tsara rehefa mitranga ny loza dia miditra tamin'ny confinement izay efa teny malaza tsy afaka ambavan'ny ankamaroan'ny olona manerina n'izao tontolo izao, tonga tamin'ny fihibohana na mpitaitaina, satria nisy fiantraikany teo amin'ny ara-nofo, nisy fiantraikany teo amin'ny fitediavana, nisy fiantraikany teo amin'ny fahasalamana, no toe-javatra nitranga tao anatin'ireny rehetrarehetra ireny, ary tao anatin'ireny fihibohana ireny, izany hoe tao anatin'ny loza izay tonga tapoka kanefa tsy nisy fiomanana, no nampianaran'Andriamanitra antsika mba hitandrina hanaraka tsara ny fepetra izay napetrany. Ary araka ny nambarantsika teto hoe be dia be ny olona ny tsy mahatakatra, fa ny fepetra ny raisiny izao tontolo izao, ny fepetra ny raisin'ny firenena, ny fepetra ny raisin'ny tompona andraikitra maro isan-karazany mba ho fiarovana ny amin'ny loza, dia tena avy amin'Andriamanitra reny rehetrarehetra reny, ary tsy vitany hoe ao anatin'iny fihibohana iny fotsiny no tokony hitandrina an'izay fepetra izay, fa mba hahatonga antsika hisaintsaina, satria araka ny nambarantsika hoe tsy iny any ange ny loza mandalo eto amin'ity zao tontolo izao ity, fa mbola hifanesisesy ny loza izay hiatra amin'ny zanak'olombelona rehetra. Ary ao anatin'ireny fihibohana ireny misy ny fepetra izay nomeny, kanefa izay fepetra izay nomeny izay araka ny nambarantsika dia tokony ho lasa fiaina ny zanak'olombelona rehetra, ka raha tonga eo amin'ny déconfinement ary tsika dia mitazona ary tsy manary ny fepetra, satria tsy maintsy ho tampoka foana ny ahatongavany loza, fa ny loza tsy milaza dia mimeloa izy, tsy mampiomana izy, fa tampoka ny ahatongavany. Kanefa ao anatin'izay loza izay ihany koa no anambaran'i Jesosy Kristy fa na ny fahataperany ity zao tontolo izao ity azy, na ny fahatongavany any amin'ny rahany lanitra dia tampoka avokoa, fa zavatra roa foana araka ny nampitaira tamintsika teto hoe rehefa misy ny loza tsy maintsy misy ny fihibohana.
kanefa le fiboana dia fitaovana anankiray nentin'andriamanitra mba ametrahana famantarana natomboka se ho amin'ny olona izay matahotra azy. Ka ao anatin'ny fiboana izay olona nanaja ny fepetra dia misy ny fiarovan'andriamanitra fa tsy misakana ny loza akory, tsy hiatra eo amin'ny toerana anankiray izany fa izay tsy manaka an'ilay fepetra tahaka amin'ny hitantsika tany amin'ny tany Egipta. Ny Egiptianina ange tsy niraharaha mihitsy ny afatra avy amin'Andriamanitra dia tratry ny loza izy dia torak'izany koa ny zavatra hitranga amin'ny andro farany. Tena fifaliana lehibe ho an'ny kristianina izay tena nahay mitazona ny fepetra ny fahatongavan'ny kristiana amin'ny raha lanitra satria ho afaka amin'ny fahoriana eto amin'ity izao tontolo izao ity izy ary andova ny fiainana mandrakizay sambatra ao amin'Andriamanitra. Fa ho an'ny olona kosa izay nanao atsirambina tsy nanaja ny fepetra izay nomena dia ilay fahatongavan'ny Kristy loza amina tambo hiatra aminy satria vanim-potoana anankiray izay isehoniny famalian'Andriamanitra ary eo tsy misy tsony fepetra azo raisina fa mitati ny vokany avokoa. Ny akamaroan'ny olona rehetra ka raha nanao tsara ao izay lazain'i Jesosy Kristy dia hitsangana ho amin'ny fiainany sambatra miaraka amin'Andriamanitra, fa raha nanao ny ratsy kosa dia hitsangana ho any amin'ny fahameloana. Ao anatin'izany indrindra no ampaherezana antsika ary tokony hisaorantsika an'Andriamanitra na dia loza ary niatra teto amin'ity izao tontolo izao ity satria nampianatra antsika hanana toe-panahy mba hanaja ny fepetra. Mety zavatra hafahafa tamintsika no nandre fa na dia ao anatin'ny déconfinement ara-bakteny aritsika teto amin'ity firenena ity hoe nanomboka resy ilay valina naretana dia manomboka tena mivoaka tsy mihiboka tsony dia tazomina izay fepetra izay. Fa ty izao tontolo izao ity dia noharintsika tahaka ny hevitra izay nandehanany zanak'Israely miala amin'ny toerana anankiray Egipta andeha ho any amin'ny tany Kanana. Tsy tonga dia nray mpimaso dia tonga any amin'ny tany Kanana fa misy lalana tsy maintsy ho diavina mandra-patonga any amin'izay tany Kanana izay. Ary izay tany Kanana arabaka teny tany amin'ny zanak'Israely izay dia tandindony ilay fiainana mandrakizay. Teny soratra masina moa ary Paoly dia milaza an'izany hoe isika ozy dia vahiny sy mpivahiny eto amin'ity izao tontolo izao ity, tsy eto ny fitsaharana, tsy eto ny toerana honenantsika fa avao amin'Andriamanitra tsika tamin'nyvoalohany dia noforonina tonga teto amin'ity izao tontolo izao ity izay toerana hivahinina, toerana tsy honenana fa toerana andalovana. Noho izany zany ity izao tontolo izao ity koa dia nampidinina tetotsika mba hihiboka ary ao anatin'izay fiboana misehatra ara-panahy no entsika manazava an'izay eo amin'izay ilay fiboana izay nanomezan'Andriamanitra ny toromarika rehetra mba hatonga antsika ho voaro ny amin'ny loza mandra-patonga ny vanim-potoana anankiray izay voatendrin'Andriamanitra izay andovantsika ny fanjakan'ny lanitra ho an'izay mino fa andovan'ny olona ratsy fanahy kosa ny elo izay fijaliana mandrakizay ary izay ilay vokatry ny zavatra hiatra amin'ny olona izay dia vokatry ny safidy izay nataony satria nambarantsika teto raisintsika hoe ao anatin'ny confinement ihany tsika ao misehatra ara-panahy ety amin'ity izao tontolo izao ity tahaka an'i Jesosy Kristy izay nentiny fanahy tany anefitra rehefa vita batisa izy izay nalainy devoly fanahy dia niresaka an'izany tsika hoe ao anatin'ny fiboana indrindra no hidirany satana an-tsehatra koa. Andriamanitra miditra an-tsehatra manome ny fepetra tena marina mba hahatonga famonjena ho an'ny olona izay manaraka ny toromarika, fa miditra an-tsehatra ao anatin'izay ihany koa ny devoly manome fepetra diso mba hahatonga ny olona hiala amin'ilay fepetra napetrak'Andriamanitra ka hahatonga fandringanana ho an'ny olona. Ary ny devoly ozy lazaintsika tsy miditra an-tsehatra izy hoe tena hita maso, hita mivantana, fa le olona tsy mahay miaino an'Andriamanitra no lasa fitaovana eo am-pelantanan'ny devoly ka mandrebireby an'ilay vahoaka an'Andriamanitra tsy hatoky ny fepetra izay azahoany famonjena ary tena mitondra fandresendahatra izay tsy hainao eritreretana satria le zavatra mahakasika ny nofo, le zavatra manjoa antsika andavanandro no fitaovana hoentiny ka lasa mifamadika le tena nambaran'i Jesosy Kristy hoe ny aina ambony kokoa no ny anina
ny zavatra apetraky ny fitaka amin'izay vanim-potoana izay lasa le hanina indray lasa ambony no ny aina ary eo indrindra ny tokony isotomantsika lesona hoe na dia ao anatin'ny de confinement tsy kelikely ary tsika amin'izao vanim-potoana izao ary tsika dia mifaly indrindra isika fiangonana tena fifaliana nge zao ny isokafan'ny fiangonana indray ary ny olona tsy tafaverina amin'ny fitiavana voalohany tsy tafaverina amin'ny fampiloratena tanteraka ho an'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao tsy ho tafaverina intsony izy raha sanatria ka tonga ny loza mihoatra lavitra no izay efa hitantsika zao ny vanim-potoana mety mba hatonga atsika ho tonga amin'ny fanoloratena tanteraka sy hametrahantsika fanontaniana amin'ny tena atsika isam-batan'olona hoe fipetra manao andara ny fipetra tazonika hoentiko miaina fipetra marina avy amin'Andriamanitra sa fipetra diso avy amin'ny devoly ny teny izay andraisantsika fampahirezana teny fampitandremana kanefa izay fampitandremana ataon'Andriamanitra izay tsy mampitahotra akory Andriamanitra fa marika ny fitiavan'Andriamanitra nyty zao tontolo zao ty marika ny fitiavan'Andriamanitra ny firenena ny amin'ny sehatra ranofo marika ny fitiavan'Andriamanitra ny kristianina koa eo amin'ny sehatra ra-panahy ary tena afatra tian'Andriamanitra apita amin'izao tontolo zao satria tsy ny kristianina ihany ange ny tian'Andriamanitra fa ny olombelona rehetra dia tian'Andriamanitra ho vonjena avokoa ka ny anton'ny fampitandremana apetrak'Andriamanitra dia marika ny fitiavany ary io Andriamanitra io dia mahafantatra izy ny zavatra mitranga atio ariny tsy Andriamanitra akory no mila voatsiarika hahatonga loza ho an'ny zanak'olombelona rehetra fa safidi-pony ny zanak'olombelona no mahatonga ny loza miatra aminy ary izay loza miatra amin'izay vokatry ny fahotana efa tafapaka eo amin'ny lanitra ary Jehovah dia mampitandrina mihitsy raha mandeha mahitsy ny olona tsisy loza andringanana azy fa raha ohatra kosa miodina izy dia zao ho tonga amin'ny loza ka raha tonga ny loza safidi-pon'ny olona nanaiky ny fipetra diso raha tonga ny famonjena safidi-pon'ny olona nanaiky ny fipetra marina napetrak'Andriamanitra satria io Andriamanitra io tsy manao terovaimanta isika manery ny olona hoe tsy maintsy arahana ny fipetra izay mimeny fa mampiavaka an'Andriamanitra dia ambarany dia mimeloha misy safidy na ny lalana izoran'ny olona hoe raha mizotra ny lalan'ny fiainana ny olona dia isy fahasambarana kanefa raha ohatra miodina le olona ka mandamy fipetra tena marina petraka an'Andriamanitra dia ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay ny Amosy 9:7 no raisitsika izay teny efa aminanina ny amin'ny zavatra hitranga any amparany marina fa io ambaran'ny Jehovah aty amin'ny Amosy io dia efa nahitantsika taratra ny amin'ny toejavatra niatra tamin'ity zao tontolo zao ity mba hatonga atsika hisaintsaina fa tsy takotra ny loza ary hatonga atsika tena hitodika amin'Andriamanitra hoe izy ny tompony teny farany ho avy ny vanim-potoana tsy maintsy ho rahavany ty zao tontolo zao ty hitondra fanavaozana vaovao Andriamanitra ary amin'izay vanim-potoana izay hiavaka ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy Amosy 9:1-12 sy 12 dia zao ny voasoratra ao indro avy ny andro Jehovah tompo izay anaterako mosary amin'ny tany tsy fanirikanina nefa ozy na etaetan-drano fa faniriana ny renitenin'i Jehovah ary ivembena hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina ny olona ary hatrany amin'ny avaratra ka hatrany amin'ny atsinanina eny ivezivezy hitady ny tenin'i Jehovah izy nefa tsy hahita miafina ao anatin'izay afatra nomen'i Jehovah ny Amosa zay satria faminaniana ny zavatra tsy maintsy hitranga any amparany io tenin'i Jehovah io hoe tena ahatonga mosary amin'ny tany Jehovah tsy hoe mamely tampoka izy fa lazainy dia mimeloha zany ary hitranga io toejavatra io hoe isy vanim-potoana ho mosarena ina moa no mahatonga an'i Jehovah hiteny an'izany dia mimeloha fa maninona raha navelany fotsiny hiatra tamintsika ny mosary ndikan'izay mosary izay tsy fahita-kanina tsy fahita-ndrano zany hoe rehefa tena tapaka le sakafo izay tokony ho anitsika dia miteraka fahafatesana kanefa mampieritreritra ao anatin'ity teny aty amin'ny Amosy ity dia hoe tsy fanirikanina ao nefa ozy na etahitan-drano fa faniriana andreny teny Jehovah zany hoe isy vanim-potoana ho fantatry ny olona ihany ho fantatry ny olona ihany fa ay tena marina ny tenin'i Jehovah ary amin'izay vanim-potoana izay anana etaeta izy tena te hitady an'ilay fipetra azahoany famonjena satria fantany
fa ho tapitra ity zao tontolo zao ty misy fetrany ny fiainana ety amin'ity zao tontolo zao ity. Ary ny antony itenenan'i Jehovah an'izay hoe indro avy ny andro ho Jehovah tompo zay anaterako mosary amin'ny tany lazainy de melo zany tsy etraketraka tsy hoe iandro fotsintsika hoe avy aloha ary ho tonga ny mosary fa ohatra ny misy fitiavan'Andriamanitra tena misy ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony ao anatin'izay rehetrarehetra zay mba hatonga ny olona hieritreritra tsara mihitsy hoe ka raha ho avy ary ny mosary inona no tokony atao de tahaka atsika ihany koa tamin'ny vanim-potoana zay tena nanomboka tena nirongatra ny valanaretina teto. Inona no nataon'ny olona? Nanao provision izy nanangona zay zakany mba hoentina miatrika ny fahasairanana zay ho avy. Ary zay koa ny zavatra kendren'i Jehovah hoe ambarany de melo fa tsy maintsy ho tonga io mosary io mba hatonga ny olona anangona ny vatsy rehetra ilaina ka raha sanatry ka tonga ny mosary de efa eo am-pelatanany daholo ny fitaovana rehetrarehetra hoentina miatrika an'izany mosary zany mba ho velona mandritra ny vanim-potoana ny mosary. Zay ny tanjona kendren'Andriamanitra ary io no anamarina antsika ny hoe le fepetra nomena atao anatin'ny fibohana satria tena mariky ny fitiavan'Andriamanitra nge io hoe tsy hoe tonga le valanaretina de tonga ny fataperan'ity zao tontolo zao ty fa efa fampitandreman'Andriamanitra de mimeloha mba hatonga atsika anana an'le toetra hoe ny fepetra zay nomen'Andriamanitra nge tsy hoe androany fotsiny ny tonga n'le fepetra de rehefa vita le lasa le loza de tsy azona fa nitanjona kendren'Andriamanitra de ny hatonga atsika hiazona an'izay fepetra zay ary ny fitazona atsika n'izay fepetra zay le fanangonana vatsy satria amin'izay vanim-potoana zay ozy mosary zay ho tonga amin'ny tany tsy fanirikanina tsy faetaetan-drano zany hoe raha ny tena marina zany de anakanykohanina ny olona raha ny tena marina de ahita rano sotrona izy fa tsy zay tsony ny tena zava-dehibe amin'ny olona marina fa amin'ny vanim-potoana tongavan'ny loza io le nambaran'i Jesosy Kristy hoe isy loza tsy misy toy izany zay tsy misy hatramin'izay mandraka ankehitriny ary tsisy takan'izany tsony amin'ny ho avy de zao isy fiatraikany vantana eo amin'ny fiainan'ny olona eo amin'ny sakafo zay hoan'ny olona eo amin'ny asan'ny olona eo amin'ny fiainan'ny olona ara-nofo zany loza zany fa amin'izay vanim-potoana zay ho tsapan'ny olona fa tsy zany tsony ny tena zava-dehibe fa ny tena zava-dehibe de ny fahafantarana ny fepetra apetrak'Andriamanitra mba azahoana n'le fiainana mandrakizay. Kanefa ny zavatra manaitra ao anatin'izy ity hoe tsy fanirikanina na etaetan-drano izy fa faniriana andray ny tenin'i Jehovah ho fantatry ny olona ihany ny marina. Jehovah ny tompony teny farany ka ao anatin'izay le hoe faniriana andray ny tenin'i Jehovah de eo amin'izay ny olona hiezaka araka ny 2:20 hoe ary vembena hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina ny olona ozy hatrany amin'ny avaratra ka hatrany atsinana ary hivezivezy hitady ny tenin'i Jehovah izy nefa tsy ahita. Zany hoe zay vanim-potoana hivezivezeny zay de vanim-potoana tena hitediavana te hamantatra inona le fepetra tokony raisina satria tena marina ny tenin'i Jehovah tena ho tonga ny loza ho ravy ty zao tontolo zao ty kanefa eo anatrehan'izay miavaka ny vahoakan'Andriamanitra zay matahotra an'Andriamanitra satria izy nataony am-po le afatr'Andriamanitra hoe indro avy ny andro hoy Jehovah zay anaterako mosary amin'ny tany efa fantany de mimeloha le fahatongavan'ny mosary fa tsy fantany le fotoana na le andro hatongavan'izay mosary zay fa ny tena olona tena mitsinjo lavitra de manangona vatsy na rovino ny tonga de zao efa voninao daholo ny sakafo rehetra ilaina entina miatrika amin'ny mosary. Kanefa amin'io vanim-potoana io de hivezivezy ny olona ozy ary manaitra de ty hitady ny tenin'i Jehovah zany hoe te hamantatra amin'izay hoe inona ary le fepetra andraisana famonjena kanefa ny tena manaitra amin'io vanim-potoana io tsy ahita izy ozy zany hoe voafetra ihany koa le fotoana afahantsika manatanteraka ny fepetra io tsy tokony ataontsika tsirangona eny fa na eo amin'ny sehatra ranofo ary de tokony hitandrona tanteraka mihitsy sika tsy voarebireby ny olona sasany zay ampiasan'ny devoly manome fepetra diso ka iny fepetra diso iny no entintsika miaina zay atonga fandringanana tapoka
ho atsika isambatan'olo le misehatra ara-panahy ihany ko dia tokony hitandrintsika eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay hoe tena mahaiza miaino lay afatra marina avy amin'Andriamanitra satria voafetra ny fotoana anomezan'Andriamanitra fepetra, voafetra ny fotoana ahafahantsika miazona an'izay fepetra apetrak'Andriamanitra zay, zany hoe le vatsy zay angonontsika tahaka atsika raitsina arabaky teny tsy hoe rehefa nanangona vatsy tsika dia ohatra hoe nanangona vary ray kitapo hoe satria za manana vary ray kitapo dia tonga dia ho andrahoiko daholo zay vary ray kitapo zay fa hitsinjovako ny rapitso, hitsinjovako no avy ka raha tonga tokoa minosary dia efa vonona ny zavatra rehetra dia tantanako ao anatin'ny fahendreny ny vatsy rehetrarehetra zay nangonika. Fa rehefa tena tonga tokoa ny lozaka eo tsika vo hitady vatsy zay nge ny zavatra mitranga matetika rehefa misy ny loza miatra eo amin'ny fireneny dia ny olona indraindray manao atsirambina tsy manangona vatsy izy, ka rehefa tena tonga ny vanim-potoana tsisy tsony ny vary amidy, tsisy tsony ny sakafo azo anina, tsisy tsony ny asa satria nanjeny ny andro lava dia ina ny zavatra mitranga tsy mahita intsony izy. Ary raha andeha ianao ka andeha ho any amin'ny olona zay efa nanangona vatsy hoe mba vonjeo zay tsy ame intsony ny olona satria tamin'ny vanim-potoana tokony nanangonanao azy tsy nanambona ianao. Rehefa tonga tokoa ny zava-manahirana dia zao samy miady no azy amin'izay ny olona rehetrarehetra. Ary zay ny tena tokony ho tandremana mahatonga atsika miresaka mandrakariva hoe na eo amin'ny sehatra ranofo mitandrema, na eo amin'ny sehatra rapana mitandrema ihany koa satria ao anatin'ny fiboana ositsika miditra ny-tsehatra foana ny devoly. Tena manirak'olona izy ny amin'ny afina anankiray dia misy ny fepetra marina zay homena mba hoentina miaina, misy nefa ny fepetra diso kanefa ny olona tsy matakatra an'izay fepetra diso zay homena azy zay dia zao na izy manaraka amin'ny fepetra marina soa azy zay hovonjeny izy nanangona tamin'ny vanim-potoana mety izy dia rehefa tonga ny loza tsy manatavatra tsony izy satria efa niomana tamin'izany. Fa ny manahy le tsy nanamona le nandray ny fepetra diso rehefa tonga tokoa ny vanim-potoana zay ahatongavany loza tsisy azo ny atao intsony amin'izay vanim-potoana zay satria tsy nanangona izy, tsy nandray an'le fepetra izy, tsy niaina tamin'le fepetra izy. Ka rehefa tonga amin'izay ny vanim-potoana hoe ay sara le tena fepetra marina dia mampalahelo ny zavatra hitranga satria ny tenin'i Jehova hoe hitady ny tenin'i Jehova izy amin'izay vanim-potoana izay kanefa tsy ahita. Ary zay no mahatonga an' Jesosy Kristy nampitandrina tany amin'ny Matthieu 4:4, Matthieu 4:4, 5:20 ny fanoharina ny amin'ny Virginy folo izy zay tsy ho azavaintsika lava fa ngamba voazava tao anatin'ny Amosa 9:9 ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'ity Matthieu 5:20 ity dia zao ny voasoratra hoe ary amin'izany ozy ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny Virginy folo zay nitondra ny fanarany ka nivoaka hitsena ny mpapakatra samy miandry ny atongavan'ny Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra ary samy miandrandra an'izany daholo ny olona rehetra. Fantatry ny olona ihany ange fa tsy maharitra izao fiainan'izao hoe fantatry ny olona rehetra ihany koa na inona fivavahana zay ifikirany ary na dia ren'ny olona zay milaza ate filaza azy tsy mino an'Andriamanitra reny ao anatiny eo dia fantany tsara mihitsy fa misy fiainana ao ambadika fa vokatry le fahaizana diso tafahoatra zay maninana an'Andriamanitra dia manome mitazona fotokevi-diso fantany io fa ho avy io vanim-potoana io satria na inona ataon'ny olona rehefa mby eo amin'ny vanim-potoana zay ialany aina izy dia ao ihany le fivavahana hoe ankaraha isy ihany ny fitsanganana amin'ny maty mba ho isan'izay vonjena ve izy. Ka ny olona rehetra dia tahaka nyreto Virginy folo reto samy miandry ny atongavan'le mpapakatra zay tsy izy fa Jesosy Kristy. Ary ny dimy tamin'ireo izy dia adala ary ny dimy kosa endry, zany hoe hiavaka ny olona. Misy ny antokony olona endry, misy ny antokony olona adala fa samy Virginy reo, zany hoe raha ny fijery azy ivelany dia vehivavy madio. Ao anatin'ny soratra masina moa dia ny vehivavy dia milaza fiangonana, zany hoe fiangonana madio ohatra ny miazona ny tenin'Andriamanitra fa misy zavatra nampiavaka azy. Ny adala nandray ny faninalana ozy nefa tsy nitondra solika fitaiza zay le solika fitaiza zay le niresantsika hoe Jehova ny teny hoe indro avy ny andro
zay anaterako mosary amin'ny tany nambarany Jehova dia mimelozany rehetrarehetra zany mba hahatonga ny olona zay endry hoe tena ho avy ny mosary dia zao manangona vatsy dia mimeloa fa le adala kosa nefa teto tsy mitondra solika fitaiza zany hoe tsy manangona vatsy nanao atsirambina ny fepetra zay nomena dia ny heveriny fa ny fiainana dia mandeha ho azy fotsiny amin'izao fa zay mitrangano mitranga fa ny endry kosa ozy mitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany zany hoe zay solika zay ndraisiny rehetra dimy endry reto zany hoe tena ambony ampanga le vatsy zay niraisiny satria fantany tampoka na tonga avy mpapakatra tsy fantatra ny fotoana na ny ora ary ny teny soratra masina dia efa nilazany zany hoe tena tahaka ny fiavy ny mpangalatra amin'ny ora tsy ampozina no tonga avan'izay kanefa araka ny resantsika hoe fahatongavan'i Kristy famonjena ho an'ny olon-kendry fa tena loza amina tambo ho an'ny olona zay tsy niambona dia ny zavatra mitranga raha naharitrela ny mpapakatra ozy dia samy rendrehana avy izy rehetra ka dia natory ary miafina ao anatin'izay andininy fadimy zay hoe rehefa naharitrela ny mpapakatra zany hoe tsy fantatra le fotoana tsy fantatra le ora dia tonga ny alina ary fantatsika fa raha vao tonga ny alina samy mamonjy ny tokantrano ny olona ary raha vao mamonjy ny zany tokantrano zany ny olona dia midika miditra indray ao anatin'ny fihiboana miditra indray ao anatin'ny fihiboana satria aizina ny any ivelany any ary ao anatin'ny aizina no isiny ny zavatra ratsy rehetrarehetra dia aleo mihiboka ao an-trano kanefa nampiavaka ny reto viljiny dimy adala sy dimy endry reto nampiavaka azy dia zao le dimy endry ozy nanana solika fitaiza le dimy adala nanana tsy nanana solika fitaiza zany hoe le dimy endry nanana vatsy le dimy adala tsy nanana vatsy tonga ny fotoana hiboana zay tahaka ny midika hoe miaizana zay tonga dia hoe io le loza tsy misy to azy zay tranga any amparany tsy maintsy hiditra ao anatin'ny fihiboana ary eo amin'izay raha raisitsika rahabaky teny dia zao ao anatin'izay rehetrarehetra zay raha tena loza ka tsy mbola tonga Jesosy Kristy amin'izay vanim-potoana izay miaizana andrakotra n'ity zao tontolo zao ty dia tahaka mafimafy kokoa no zay zavatra niatra tamintsika ihany keo ny zavatra hitranga satria isy fiatraikany mivantana eo amin'ny sehatra ranofo isy fiatraikany eo amin'ny fitediavana isy fiatraikany eo amin'ny fahasalamana ny aretina tsy hitanao lazaina intsony amin'izany vanim-potoana zany ny fahafatesana mandripaka avy etsy averoa fa saingy ho an'ny dimy adala dia zao tsy niomana izy dia zao tsy maintsy ho tratry ny loza izy satria tsy nanana vatsy hoentina miatrika man'izay loza zay fa ny dimy endry kosa ary nitovizany reto dia samy rendrehana izy ozy miafina ao anatin'izay rendrehana zay le hoe fihiboana natory izy satria alina ny andro tonga ny loza raha jerevana misehatra ara-panahy fa miavaka reto ary nono mamatonalina ozy dia misy antso hoe indri mipapakatra ozy mivoa mba hitsena azy dia nitsangan'ireo virijiny rehetra reo ozy ka samy namboatra ny fanalany dia ho ny adala tamin'ny endry mba homeo kely amin'ny solikareo izay fa efa ho faty ny fanalanay fa ny endry namalika nanao hoe so tsy ampy ho anay soanareo fa mandehana mankany amin'ny mpivarotra ianareo ka mividiana ho anareo fa raha mbola lasa ny vidy izy ozy dia tonga ny mpapakatra ary zay efa niomana dia niara-niditra tamin'ny tao amin'ny fampakaram-bady ary dia narindrona ny varavarana ary io le resantsika hoe tena samy hiady no azy avokoa amin'izay ny olona amin'izay vanim-potoana izay satria le nanangona solika fitaiza satria izy mitsinjony ho avy so tsy ho ampy ho anay satria tsy mbola fazatra ny faharetana dia zao mandehana ianareo zy mindana ny vidy ary io le tenenin'i Jehova ary amin'ny Amosa 4:20 amin'izay hoe tena ho avy ny olona hivezivezy hitady ny tenin'i Jehova hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina hatrany amin'ny avaratra ka hatrany amin'ny atsinanina ozy hivezivezy hitady ny tenin'i Jehova fa tsy ahita izy satria le fepetra zay nomena nataony atsirambina ary eo ny tena tokony hitandremantsika ary zay le hoe afatra tsy mbola tapitra ny ady tahaka ny zanak'Israely niala tao amin'ny tany Egipta andeha ho any amin'ny tany Kanana lalandavitra io mbola be deaibe ny lozany ary dia tahaka antsika ihany keo na misehatra ny firenena rehefa nyresantsika teto tsy hoe manao politika fa ny fivoarana tsy vitanao ndray mandeha zany fa raha ty ho tonga amin'ny fivoarana ianao dia manaja ny fepetra sy ny toromarika rehetra zay mitondra antsika manatona tsikelikely ny tany Kanana
tahaka ny zanak'israely fa ny zanak'israely moa tsy nanaja ny fepetra tapitra ringana tany anefitra avokoa dia toraka izany any ko na eo misehatra ranofo ary ety ampandehanana ary mandritra ny vanim-potoana elaela dia tsy maintsy homenantsika ny fepetra rehetrarehetra mba hahatonga antsika hahatakatra ny sain-daliny satana sao dia misy fepetra diso tonga any amintsika aza manangona solika fitaiza fa tsy misy an'izany zavatra zany mampatahotra zany resaka fampitahorana zany resaka filambanina zany fa rehefa tonga tokoa le fotoana hanenitsika amin'izay vanim-potoana zay ary mbola hojerevantsika amin'ny antsipiriany hoe ahoana no fisehonina zany toe-javatra zany ety amin'ity zao tontolo zao ty na eo misehatra ranofo na eo amisehatra ra-panahy ary zany rehetrarehetra zany matoa atao zao fitoriana filazantsara zao tsy mitodika fotsiny ho an'ny kristianina ho anivon'ny fiangonana fa ho an'izay rehetra manatsofina ka tsy mbola mahalala ny programan'andriamanitra dia tia an'izao tontolo zao ovonjeny io andriamanitra io ary zay indrindra nanaovana ny afatra kanefa raha mitodika any amin'izao tontolo zao ny afatra rehetrarehetra matiantoko tsika fiangonana raha isika izay milaza ny tenantsika ho kristianina koa nefa manao atsirambona ny afatra napetrak'andriamanitra ndraindray tsika ohatrany fary fotsiny hoe ka tonga ao am-piangonana fa manahoana ny fandraisantsika fanapahan-kevitra ny fanoloran-tenantsika ho an'andriamanitra ny fankataovantsika ny tenin'andriamanitra tena marina raha-tsoratra masina izay singaniko eto manokana satria niverimberina io tao anatin'ny fampaherezana hoe tena andriamanitra nge te ampiseho amintsika raha mahatadidy tsara tsika zay nanaraka ny fampaherezany teto amin'izao fandaran'izao raha nanaraka tsara tsika ny tena nitranga tao anatin'ny vanim-potoanany paska zay sotoma atsika lesona mihitsy hoe le paska trany amin'ny testamenta taloha ka traty amin'ny testamenta vaovao ary resy lahatra an'izay daholo mahafantatra an'izay mitory filazantsara tsy fitsanganan'i jesosy kristy akory fa fahafatesan'i kristy fa zay le doktrine-mpiangonana le mampiavaka ny fiangonana ray amin'ny fiangonana ray miny fotsiny mandika ny soratra masina dia ny zavatra mitranga ka tsindrina foana fa ny paska dia mariky ny fitsanganan'i jesosy kristy tany maty kanefa anotanio tsara jerevo tsara ny baiboly tsy misy zay tsy mahalala an'izany fa oviany jesosy kristy nombona teo amin'ny azo fijaliana dia tapitra ilaza amintsika avokoa ny akamaroany ny mpitondra fivavahana rehetra hoe tamin'ny faefatra ambifolo ny volana nisanina zay paska famonona ny zanak'ondry fahafatesan'i kristy fa maninona nao olana zany rehetrarehetra zany mety zavatra kely amintsika hoe ny zavatra takan'izany hoe dia hitondra antsika amin'ny fahaverezana fa rehefa tsy manaiky ny famarinana ny tenin'andriamanitra dia hitondra antsika ho amin'ny fahaverezana ary zay indrindra ny tena hitodiana indrindra amintsika fiangonana hoe manahoana ny fankataovantsika le tenin'andriamanitra velona sao dia mitodika amin'ny olonantsika ka le olona ny jerevantsika ka fepetra diso no raisitsika zay hitondra antsika ho any amin'ny fahaverezana tanteraka fa ny zavatra misy dia zao ho avo ny vanim-potoana raha tsy mitandrantsika tsy mandatsaka po ny fepetra napetrak'andriamanitra anenitsika ary anao takan'reto dia virjiny dimy adala reto hoe tena tonga io vanim-potoana io eo tsika voatsapatsika amin'izay hoe tena kay tena marina le teny ary tena satria tsy mitahiry solika fitaizitsika dia anantona amin'izay tsika hitady ahoana ny fomba ataoko ahoana ny fepetra tokony ratsina fa tsisy anorohevitra anao tsony satria misy fetrany ny fankataovana ny fepetra io ka rehefa tsy tamin'le fotoana zay nahatongavany tenin'andriamanitra taminao no tapa-kevitra tena andray an'izay ianao tsisy hevitra tsony fa tonga ny fandringanana na ryeto ny andiny faraiky ambifolo dia zao ny fafolo sy faraiky ambifolo amin'ny matitoko fa 5 fa raha mbola lasa ny vidy izy dia tonga ny mpapakatra ho zaryzay fanomana dia niara-niditra taminy tao ny fampakaram-bady ary dia narendrina ny varavarana zay le famonjena ary jerevontsika tsara tonga tapaka ny mpapakatra oviana izy ny tonga tao anatin'ny fibohana amin'izay zany hoe le virjiny dimy adala sy dimy endry zay rendrehana fa ny nampiavaka an'reto le virjiny dimy adala tsy nanana solika fitaiza fa le virjiny dimy endry nitahiry ny solika fitaiza dia teo anatrehan'izay tsy maty ny fanalany zany hoe le finoana tao anatiny le fankataovana ny tao anatiny le fitsinjovana le fahatongavany mpapakatra zay tampoka tao anatiny zay namonjena azy ka rehefa tonga ny mpapakatra nyrehatra foana ny fanalany dia inona ny zavatra nitranga ozy niara-niditra tamin'ny tao ny fampakaram-bady
dia narindrina ny varavarana fa ny andiny faraka amby folo kosa rehefa afaka zany osy dia tonga kosa ireo virjiny teo ka nanao hoe tompokotompoko voay izahay fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatrokoa tsy fantatro ianareo dia jereo tsara ny afatra napetraka jesosy dia nymeloha daholo zany rehetrarehetra zany mba tonga antsika ahatsapa fa tsy ao anatin'ny fiboana re ihany angere olona tsy ao anatin'ny fiboana ihany no anatanterahana fipetra fa ny fiboana dia fotoana anankiray anomezan'andriamanitra ny sitrapony ary ny sitrapony zay nomena iny zay raisitsika hoe fipetra dia hoentinao miaina rehefa avoaka ianao ka andeho any amin'ny hefitra andeho any amin'ny tany kanana hoentinao miaina amin'ny fiainanao andavanandro raha mandinika tsika fiangonana jereo tsara nge misokatra zao ny fiangonana amin'izao vanim-potoana zao tsy hoe rehefa nisokatra ny fiangonana dia andehtsika hiditra ao anatin'ny fiangonana dia hoe tena anka tena soa ihany fa nisokatra ny fiangonana fa tsy alatsoa zay fa ato anaty fiangonana eto mandra-patonga ny fataperan'ity zao tontolo zao ty fotoana fo ange no hidirantsika ao am-piangonana fotoana voafetra no hidirantsika ao am-piangonana ary tsy ny olona rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ty no hiditra ao am-piangonana fa zasy ianao miditra ao am-piangonana ndikan'izay tena mbola mariky ny fiboana ihany ny fidirantsika ao anatin'ny fiangonana fa saingy manatanteraka n'le teny hoe memory oloko izy midira ao amin'ny efitranonao ka mirindrina varavarana mere kely ndray mimpimasononja zany hoe rehefa tena jerevana ankeny akamaroan'ny fiangonana indray mandeha isan-kerinandro ary ao anatin'izay indray mandeha isan-kerinandro hoe dia mbola voafetra ihany tsy hoe maraina hoe mandritra ny androm-piainanao rehetra fa ino ray andro any misy adiny 4 fotsiny misy adiny 2 fotsiny misy manao maraina sy ariva fa rehefa afaka le fotoana zay hidiranao am-piangonana dia mivoaka isika fa inona ny tanjonakendren'andriamanitra amin'izay tsika angononao anatin'ny fiangonana zay dia zao misy fipetra omenao mandritra ny tsiboana tsy ny olona rehetra fianao zay ao anatin'ny fiangonana mihiboka vetivety ianao omenanao ny fipetra rehetra mba hoentinao miaina mandritra ny androm-piainanao rehetra mandra-patonga indray ny vanim-potoana hiverenanao anatin'ny fiangonana anomezana anao ny fipetra vaovao hoentinao miaina zay nge no mahatonga antsika mitondra ny fampahirezana mandrakariva isan-kerinandro ao anatin'izao teny fampahirezana zao satria le fipetra omen'andriamanitra tsy nyray mandeha fotsiny dia vita fa fipetra mitohy mba afahantsika ho tonga any amin'ilay tany kanana ka mihery kely ndray mimpimaso mandra-palazan'ny fahatezelantsika nomenantsika le fomba rehetra eo ntsika miaina ty amin'ity zao tontolo zao ty mba tsy hatonga antsika ho tafalatsaka ao anatin'ny fitaka mba azahoantsika antoka ny famonjena natao n'andriamanitra ka ho tahaka an'reto virjiny 5 endry reto satria ny fiboana dia mariky ny fandraisantsika ny vatsy rehetrarehetra hoentsika miaina indray satria vao mivoaka ao anatin'ny fiangonana antsika dia nidika miditra ao anatin'ny mosariny ity zao tontolo zao ty dia amin'ity zao tontolo zao ty tsy hitanao fiainana fahadalana ny eto amin'ity zao tontolo zao ty fa rehefa manana vatsy ianao ary le vatsy zay hoentinao dia ny fipetra marina zay erovanao ny ainao dia zay no entinao miaina fa ny olona zay tsy mahazo an'le vatsy dia zao ny fiainany ihany ny fiainany anyka rehefa tonga ny loza dia zao tsy misy fiarovana ho azy ary zay le hoe mariky ny fiboana fanomezana ny fipetra mba hoentintsika miaina ary zay ny tokony ho tsapantsika amin'izao vanim-potoana zao tsy maintsy ho avy io ary raha mazototsika manaraka ny fipetra rehetra na misehatra ranofo na misehatra ra-panafa asehoan'andriamanitra amintsika zany mba ho famonjenantsika ary mitanjonakendren'andriamanitra na dia mbola eto amin'ity zao tontolo zao ty ary tsika ka tsy mbola tonga le loza tsy misy to azy dia mampanantena fivoarana mahafinaritra mba hiadana ny olona io andriamanitra io araka ny teniny hoe sambatra ny firenena zay manana ny jehova ho tokony atoky an'izay tsika fa mila manaja ny fipetra fa eo misehatra ra-panahy kosa dia zao ho avy tapika io loza io fa sambatra koa ny olona manana n'le vatsy satria jehova tsy namely tapika izy nylaza dia mimelotany amin'ny amosa indro avy ny andro zay anaterako mosary amin'ny tany nitanjonakendren'i jehova amin'izany ange tsy fampitahorana fa mba hatonga antsika iomana hoe ho avy mosary io angono ny vatsy rehetrarehetra ary amin'izay vanim-potoana izay mba fanirina dia ny atonga ny
ty teny andininy fahafolo ty hoe fa raha mbola lasany vidy izy dia tonga ny mpapakatra ary zay efa niomana dia niarana hiditra taminy tao mifampakaram-bady dia narindrina ny varavarana mba faniriana Jesosy Kristy ho aso anao raha tonga izy dia ho isan'izay araka hiditra aminy ao amin'ny fampakaram-bady zay le fanjakany lanitra fa raha mbola ety amin'ity zao tontolo zao ity isika dia zay le fitahina sy ferovana arindrina ny varavarana ho atsika zay nentin'i Jesosy Kristy mihiboky indray mandeha amin'izay vanim-potoana izay famonjena sy fiadanana fa ho an'ny olona any ivelany satria tonga le Virginy dimy adala nandondona voay zay tompoko fa nivaly teny fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo satria nahoana fipetra-diso nondraisinika tsy nahay niomana izy ary eo ny tena tahorana amin'izao vanim-potoana izao mety heverintsika ho zavatra kely zany afatra zany fa ny masontsika no hita ny fizotra ny tantara manoloana ny famarinan'izay na misehatra ranofo na misehatra ara-panahy satria efa nambarantsika teteo vanim-potoana anehoan'Andriamanitra ny fitsarana izao vanim-potoana izao zay manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra ataoko hafa ozy Jehova ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy dia izay matahotra ny anarako sy ny tsy matahotra ny afatra farany ety ampamarana mbola mitombony ny 9:17 ko amin'izany miembena ianareo zay fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora aoka mba ho toetra raiky tapisaka amintsika ny fiembenana satria tsy maintsy ho avy mosareo voninahitra ho an'Andriamanitra zay ihany vavatsika Jehovah Andriamanitra ray dia misaotra satria ny fiapetra zay nomenao tsy indray mandeha fotsiny fa tena tia nomenao isan'andro isan'andro mba entinay miaina satria ianao dia nilaza fa hisy mosary tsy fanirikanina nahitahitan-drano fa faniriana andreny teninao tsy maintsy ho avy ny vanim-potoana tompo zay afantaran'izao tontolo izao fa marina ny teninao kanefa mba tsy ho isan'izay ho Virginy dimy adala izahay ka tsy anana solika fitaiza fa mba eo anay ny toe-panananana n'ilay Virginy dimy endry satria mahatsapa fa tampoka ny atongavan'ny Kristy eny amin'ny rahany lanitra mahatsapa tampoka ny atongavan'ny loza mahatsapa fa tampoka ny atongavan'ny mosary le toetra mahay miambina le toetra manangona ny vatsy rehetra ilaina hoentina miady amin'izany loza hitranga zany mba meo anay izany rehetrarehetra zany tsy anay tsy hametraka eo am-pelantananao ny fiainan'ny firenena ary tsy tapona fenina aminao ny fomba fiadiny devoly amin'izao vanim-potoana izao zay taona ny olona anaraka fipetra-diso tsy anangona vatsy tsy anaraka ny sitraponao ka tonga fandringananao azy nangatahanay aminao dia mba voaro zao firenena izao ary mba ho tanterahanao tokoa ny teninao hoe ho hitanareo ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an' Jehova sy ny tsy manompo an' Jehova mba tsy ho isan'izay horingan'izay mba ho isan'izay firenena matahotra anao Jehova hatramin'ny mpitondra faratapony zay entinay ambavaka eo anatrehanao manokana meo azy ny fahendrena rehetra sy ny fatahorana anao mba fahany mitondra mpahendrena ny firenena malagasy eo amin'ny mpitantana ara-panahy mba tsy ho mpitantana zay anolana ny soratra masina fa tena hiverinao amin'ny marina satria ny marina ambaran'ny vavanao tompo no antoko ny famonjena anananay solika fitaiza ka raha avy any amin'ny rahany lanitra Jesosy dia mba ho isan'izay hiditra ho mifampakaram-bady izahay hikatona ny varavarana ary dia hiaraka aminao andova ny fiainana mandrakizay dia matoko sy miny fa ampahery ny fony vahoakanao ianao tsy anao atsirambona manomboka izao tompo fa ny fipetra rehetra no misehatra ronofo na misehatra ara-panahy zay nomenao tao anatin'ireny fibohan'ireny dia mba ho lasa fiainanay dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy amen fahasoavana sy ny fiadanany tompo ho amintsika mandrakariva mandra-piana vetivety indray